Fiadanana tompoko, professeur Mialy any, raha zanak'olona ny hiditra ao tokantranonao, hampianatra anao ny momba ny teny lohahevitra hoe iza moa ireo 144 000 juif voateny ao amin'ny Apocalypse 7:3-4. Ianao manana baiboly any an-tranonao dia sokafy dia ho hitanao fa ireo no olona voavonjy ozy izy Andriamanitra taranaky ny 12 dia tsy iza fa taranaky Josefa c'est-à-dire Jacoba izay nivadika hoe Israely izay niteraka 12 dia ireo 12 ireo zany no iresantsika. Tadiavy ny partie 3 talohany ity fa partie 4 isika amin'izao fotoana izao. Ny farantsika teo fampianarana teo aloha nilaza ny hoe tsika gasy taranaky ireo 144 000 tafiditra voaisa amin'ireo tsika fa aty Madagasikara tsika fa voafitin'Andriamanitra misy isan'olona aty mety ho 100, mety ho 50 no isan'ny ino moa zany malagasy tafiditra ao anatin'io 144 000 juif io satria mety ho taranaky Gada ianao, taranaky Isakara ianao. Raha taranaky Isakara zany ianao tena mirehatra be amin'Andriamanitra, tena ny taranaky Isakara tena tsy mahafoy an Jesosy, an Jehova dia avy eo tsy mahafoy an Jesosy, mirehatra be amin'ny zava-panahy amin'ny famonjena ny taranaky Isakara. Ao amin'ny baiboly nahitako an'izany dia itenenako aminao mety ianao ilay izy, mety ny zanakao fa vao isy ianao ao anatiny io fiangonana io. Mpampianatra izy io izy tsika, ampianatra ny famarinana amin'ny baiboly, ampianatra ny olona hirehatra ny Jesosy Kristy Tompo. Eto tsisy resaka intsony ampianatra ny Jehova ho Andriamanina, tsy izany intsony ny resaka rehefa aty amin'ny andro farany. Raha vao resaka grande tribulation, ampianatra ny mpino sy ny tsy mpino, olona mbola eny an-dalana rehetra io azonao toriana teny daholo handray an Jesosy Kristy Tompo ho Tompo sy Andriamanina. Tsisy resaka Jehova tsony eto no hoe miverena amin'ny Jehova ampy vera Jehova, tsy ampy tompoko, tsy ampy tsony amin'izao andro farany izao. Raha izao ianao ny ampianatra dia tsy resaka afa-tsy Jehova, raha izy Jehova fa rainao izy dia tsy mety mitory an Jesosy Kristy Tompo ianao, fa tsy mety mitory ny famamasina koa ianao, tsy mety mitory ny retoron Jesosy Kristy Tompo ianao. Tena diso ny fitoriana teny rehetrarehetra tsy mitory an Jesosy Kristy Tompo sy ny fiverenany sy ny fampianarana hoe atao ahoana ny amonjena ny fanahin'ny olona tsy ho very. Izany ny andaniana fotoana ohatr'izao, izany ny andaniana fotoana ampianarana ny hafa, satria izahay koa mba nisy nampianatra dia mba mampianatra anareo koa izahay. Mahay foana ny fampianaranay fa tena ny tiana hiaviana mianara. Ny zavatra rehefa gratuit dia ohatran'ny tsy dia tian'ny olona fa voamafy ianao raha ny fampianarana hoentinay, hoentiko za professeur, hoentin'ireo rahavaviko sy ireo anadahako miaraka mitory an'Andriamanitra marina Jesosy Kristy Tompony tsy hoenonao, satria izy ianao efa nga fiangonanay koa nareo. Tsy fiangonanao mihitsy aka fa za fiangonan'i Jesosy Kristy Tompo, izay ianao koa tempolon'i Jesosy Kristy Tompo, temple ianao, ary ny temple rehetra mahazo mitory an Jesosy Kristy Tompo, izay ny asany amin'izao andro farany izao. Dia mampianatra anao tairiko kely mihitsy ny sainao tsy atoritory, fa ny mandrakizay anao mihitsy ny takalony hoe tsy mivakiloha ianao sa mivakiloha. Ilay mandrakizay manko tsy azontsika an-tsaina, indrindra tsika siantifika. Beda be mihitsy ny olona manam-pahaizana namako rehefa miresaka, na mpampianatra namako olona ambony mianatra manam-pahaizana be ireny miresaka fa tena gaga. Zareo mivavaka, zareo mandeha miditra any anaty fiangonana, manana fiangonana izy, diakona izy any am-piangonana ihany, fa izy tsy mety mino an'izany fiainana mandrakizay izany. Izy tsy mety mino hoe avahana ny tsy parifary sy ny vary, c'est-à-dire avahana ny very any amin'ny elo sy ny voavonjy any amin'ny paradisa.
tsy mety mino izy hoe tsy maintsy mirehatra be am' jesosy zay vovovonjy any amin'izany paradisa misy zavatra maro mihitsy a ny en détail ny karazana hoe ahoana le karazan'olona ahoana no vovonjy fa manaraka tsika any arina any tsika aza mipetrapetraka fa mba jerevo a ny page professeur Mialy a dia njeo rehefa tsy hitanao any amin'ny youtube dia avety amin'ny facebook dia jerevo zay zavatra atao mety misy any amin'ny tiktok irapelenanao fotsiny andao sao dia varinana mpianatra taty amin'ny université fotsiny dia rehefa aveo tsika tsy tafiditra ny lanitra nefa tsika mba nampianatra sy natafita olona be da be amin'ny fiainana lasa olona ambony daholo ny olona ampianaritsika fa ndao koa tsika mpampianatra mba hampianatra hoe ndao koa fonjena amin'ny fanahy fa tsy resaka fotsiny hoe matafita olona lasa any ampitan-dranomasina be da be tsika dia ampy izay fa ndao koa fonjena ny fanahy dia ny atsika aloha fanahintsika mpampianatra aloha izay aloha ny anahy aloha tiaviny namanao tahaka ny tenanao dia za aloha ny tety za aloha ny teo vovonjy dia mampianatra satria ny tenen'ny tompo hoe izay mahay a dia mampianatra zay ny tenin'io baiboly io fa tsy miandro mopera mpianatra an'io na masera na pastera isan-karazany miady varotra hoe anay ny fampianarana an' jesosy tsy anareo rery ka be da be ny olona foazin'Andriamanitra olon-tsotra olona mirava any am-piasana ny vazaha dia mitory-teny any anaty métro any anatin'ny RER any anaty bus eny an-dalana maninona moa fa za mitory an'izany dia tsika menatra hitory tsy hitako izay mahamenatra mitory an'i Jesosy tena tsy hitako miencourage anareo ry namako ry tanora izay efa hitako fa engagé mifoazin'Andriamanitra aza variana mitady vola aza variana fotsiny hoe ny antony ivavahako dia teo afam-panadinana zanako mba mivavaka tsara ianao mandray azo fampianarana ataoko izao ka mifikitra amin'i Jesosy Kristy tompo ianao ny afam-panadinana voalohany indrindra noho ny olona tsy mivavaka dia tena mampianatra anao ndao hianatra ny Kristy fa mahafinaritra mianatra ny baiboly za aloha ny rehefa fampianarana rehefa misy zavatra azo ianarana dia mahafinaritra daholo dia izy toron'i Jesosy indray zao ny anarako efa vita izay ny médecine fa vita izay efa zay rehefa hiditra anatin'izany hoe retraite izany dia alao an' Jesosy amin'izay ny andronay sisa manome libre zahay mitory amin'ny famarinan'i Jesosy any ampitan-dranomasina manko zahay dia mifankahazo tsara mihitsy amin'ny mpampianatra ohatranay mitory an'i Jesosy partage tena hoe ity indray misy fampianarana ho anao ity indray mahafinaritra be le ohatrany hoe tery ampandroso ny fahalalana any Kristy dia izany no teneniko aminao satria tsy maintsy miteny an'izany fa tsy maintsy mirehatra ohatr'izany ianao vao ho isain'Andriamanitra hoe aviary ianao ataoko mpanarato olona be da be ny olona ampiasain'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsika rehetra mirehatra ireo tsy voatery tsika ho lasa tafiditra ao anatin'ny 144 000 juif tsy voatery fa mety satria 144 000 juifs destinés ho an'ilay 7 ans de tribulation le guerre be miainga amin'ny guerre mondiale 3e guerre ka mety tsy hatratra an'izany ianao mety maty alohan'izany ianao za aloha dia miteny aminao fa za tsy miespérer hatratra an'izany izany hoe grande tribulation izany ny tiako tenenana anao be da be mpampianatra mampianampianatra foana fotsiny le paster mampianampianatra foana fotsiny le olona hoe za mpitorony andro farany isaky mihaino an'zareo dia lazay fa efa zao mihitsy zao ny tribulation zany efa zao ahoany ianaro tsara ny baiboly dia ianaro tsara ny fambara rehetrarehetra fa tsy mbola zao ny fampianarako tao alohan'izao tadiavany amin'ny youtube jerevo ny fampianarako teny mbola tsy vanim-potoana ny grande tribulation zao satria raha vanim-potoana ny grande tribulation zao dia efa tokony hampianatra le 144 000 juif efa tokony efa mampianatra dia aizeo tsika zao mbola pasterantsika daholo mampianatra atsika fa hiteny aminao fa reo 144 000 juif ireo izay misy gasy misy afrikanina misy européanina misy karazan'olona rehetra hatrany Amerika sy ny sinoa sy ny karazany rehetra kristianina ho misy israelianina kristianina reo karazan'ireo ka miteny aminao mihitsy fa tsy mipetraka ireo enjehan'ireo
hoenjehan'ireo hoenjehan'ny fitondram-panjakana amin'izany grande tribulation zany. Vao mampianatra ireo a hoe reto le kristianina tavela tsy niakatra tamin'ny début-ny 7 ans de tribulation tokoa any miainga ny virgine dimy endry. Ka rehefa tsy tafakatra tany ianao a dia virgine dimy adala zany le marinao. Dia aza miteny hoe le virgine dimy adala inona? Kristiana ireo ka kristiana fa tavela. Dia inona ny zavatra hipoitra? Misy problème be azo zareo grande troisième guerre mondiale ny azo zareo, nefa iny ny atao hoe petite tribulation, zany hoe fahoriana mbola azoazo ozy ny baiboly. Fa ampianariny 144 000 juifs izy pendant 3 ans et demi voalohany. Zay a gardeo tsara zay. Dia rehefa mandray an'i Jesosy Kristy tompo izy dia milehatra ohatrantsika senao zao, dia malala hoe Jesosy ny tena famonjena. Dia lasa izy mampianatra ny zanany rehetra rehetra ndao io zany ifototra amin'i Jesosy amin'izay tsika. Tsy ho kamo mamaky baiboly intsony ireo. Amin'izany ny baiboly a efa afenina ny fanaovana azy fa tsy azo aderadera intsony. Fa amin'izany fotoana izany a ny fivavahana efa miatokana tokana mihitsy ilay izy. Tsy afaka tena irehareo be tsika amin'izany 3 ans et demi voalohany izany hoe ity zahako fa mpanompon'Andriamanitra Jesosy telo izay iray sy ny zanaka ary ny fanahy tsy mahasamy tena izany tsony fa tena enjehan'ny olona. Vao fiandohana fotsiny izany a dia alefan'Andriamanitra ny 144 000 juifs. Ireo dia nandray corps glorieux. Ndika le corps glorieux a dia le corps tsy mila hoe physiquement fotsiny ny andehanana dia hoe mandeha tongotra, mandeha tomobile tsy ohatr'izany, fa ireo afaka manidina eny amin'ny habakabaka eny dia tonga dia atsofotr'Andriamanitra eny amin'ny tafitrano ohatran'i Jesosy e. Fa tonga dia hampianatra no maty ka nitsangany Jesosy dia tonga dia mipoitra ho azy eny mivory eo an-trano ny ankizy mivavaka dia izy tonga dia tafiditra. Dia corps glorieux ohatran'izay ny asany 144 fa izy a physique. Raha azoazonao an-tsaina raha ohatra ianao namaky an'ilay diakona Filipo ny anarany izay nalefan'Andriamanitra nandeha namonjy an'ilay mpandapa etiopiana mpanan-karena be mamaky tenin'Andriamanitra te ary amorony rano ary ivelan'ny Israely ary. Dia nanidiny Filipo nandeha nakany. Betabe ny olona miainga omen'Andriamanitra ny herin'ny fanahy-masina iny dia manidina. Dia ohatran'ireny ny fiasan'le 144 000 juifs hampianatra ny olona amin'izany fotoana izany a. Ny pastera izay tavela dia efa dala virgine dimy adala ianao pastera raha tafajanona amin'izany a androny 3 ans et demi voalohany amin'ny grande tribulation. Betabe ny pastera tavela nareo tsy nitory afa-tsy fitahiny ireny a toy izy ihany aza mitory afa-tsy tomobile dia avion dia makany an-dafy dia verina avy any an-dafy dia aza mitory afa-tsy ny hoe izany betabe ny olona ataontsika aza mitory afa-tsy délivrance ahitanareo a fa ho tavela anareo nareo ny atao hoe virgine dimy adala miaraka ampino dia hiaraka gaga ampino hoe ay pastera to tavela ianao ka miteny aminao a fa amin'ny andro anengan'Andriamanitra ny 144 000 juifs andeha hampianatra ny kristianina tavela le virgine dimy tavela dia anakoako eraky ny télévision, eraky ny Facebook, eraky ny IA, eraky ny inona daholo mondialisation antsika iresantsika avy any amin'ny satellite. Fa misy olona very be da be, misy olona disparu. Voilà, very ny vadinao na ny zanakao izay nirehatra. Izay ny signe ho hitanao hoe very le zanako vavy disparu tampoka le zanako vavy mivavaka be fa izay mivady tavela nefa izay mivady dia konina. Izany ho hitanao izany a tena hoe hiteny izany a ny hiteny izany ny vaovao rehetrarehetra sy ny télévision dia eo ny afantarana hoe ary to lasa daholy ny olona rehetra le tena nirehatra be niara-mivavaka taminay
ary to tavela dia tavela ianao zany fa zao aza-kivy raha tavela fa zao ampianariko anao zao tonga dia miantsohan Jesosy ianao fa andefasan Jesosy an'izay 144 000 personnes juives zay andeha ampianatra anao. Raha ohatra ka eto Madagasikara ianao tavela dia minoa ianao fa ireo olona voaisa voatendry malagasy namanao fa tsy vazaha be ny tonga mpianatra anao ty fa gasy ny rehatra amin'ny Jesosy no tonga mpianatra anao afiarintsika hianatra ny Jesosy Kristy tompo. Andao hianatra nompo azy fa tsy ampiny le fanompontsika azy. Andao hianatra hirehatra anamaso tena fa tsika tsy dia masina loatra mahatonga antsika tavela. Andao hianatra tsy vanivany blagy fivavahana ve reo olona dia mbola asiana fampimehezana ihany dia mena reo ao anatin'le fampimehezana. Ny sasany moa dia asiany blagy salé mihitsiny ny tantaran'le mopera sy nasera hono zany nanao an'izao ihany hono zao sy mpaniana aza manao an'ireny ntsony aorianan'izao zavatra teneniko anao zao asa tsy vanivany amin'ny olon'Andriamanitra fa tsy fantatrao nge zay tena olon'Andriamanitra amin'ireo misy aloha tsy olon'Andriamanitra amin'ireo fa mody mitazona plasina pasteur sy mopera fotsiny fa izy miviole zaza, izy mangalagola am-piangonana, izy tena aloha mitory prospérité fotsiny reny alongany dia peut-être tsy vanivany aminao reny fa aza tsy vanivany ntsony manomboka izao fa tena le fanahinao nge no very lasa very any amin'ny elo dia tena miteny aminao izany ny anjara asa 144 000 juifs malgasy misy anjarany gasy kristianina mampianatra elo dia engane mba ianao ifo amin'izany fampianarana izany mba hiteny hoe pourquoi pas moi, pourquoi pas ma famille, mba hirehatra izay ho an'ny tompo fa izany teneniko anao izany hoe tsy ireo ihany ary ireo tena tsy milanitra izany mihitsy ireo raha tsy efa mifarana mihitsy mifarana ny asa vitany zareo ireo. Izy ireo no natonga an'Andriamanitra miteny hoe raha tsy misy ny taranaka voafity dia nitoizako ny fahatezerako hatrany amin'ny mihoatra ny 7 ans fa noho ireo 144 000 ny asa fatratra nandritra ny fito taonareo reraka ihany ireo satria sady physique izy corps physique no corps glorieux ihany koa dia reraka ihany izy dia ny faranan'Andriamanitra le atezerany ngeza be. Dia andao nge toizantsika indray any amin'ny partie 5 raha mbola liana ianao dia andao fa mampianatra anao mihitsy